Elia miarahaba manokana ny Ramalala Yayava. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahoshua alalako ary manona ny hatsaran'i Yahoshua ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana zao manerana n'izao tontolo izao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona sy ady Elia averiko tsara hoe maninona no inona sy ady Elia zany hoe inona zany antony inona anazy hoe marina ve sady ve izy zany dia tena tsika tsara zany zay. Valy teny menanao Yahoshua no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Ino Yahoshua iny no ilay Andriamanitra inona. Ino ny vavahana sy sankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia dada Yava, izy no Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo izao ary Yahoshua ilay zany hoe izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'i Yahoshua. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra ivavahana ny inona anazy sanatiny zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra ivavahana dia dada Yava sy Yahoshua. Fa izy ady Elia kosa ny zandrin'i Yahoshua, nirahany Yahoshua sy dada malala Yayava mitondra ny tenin'ny dada Yava sy Yahoshua ety ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany dia tena izy zay. Zany hoe ninona anazy zany hoe maninona no nino ny ambassadeur-n'i Yahoshua sy ady Elia nareo satria nirahana izy mitondra ny tenin'ny dada malala Yayava Yahoshua malala. Zay zany ny antony inona azy. Fanaporofona avy hatrany. Fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misy olo-tena any Yahoshua ety ambony tany, io ilay misy olo-tena any dada Yava ety ambony tany. Dia izay izy misy olo-tena any dada Yava sy Yahoshua zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tsy diko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe nino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra dada Yava izay naniraka anazy makety sy Yahoshua izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny fanaporofona famarina zany eto hoe izy ady Elia zany. Ary mila amin'izay ianao mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada Yava sy Yahoshua. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny Yahoshua, any ny antsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny Yahoshua ny teny hoe aza manota intsony. Zany ilay tena teny mazava be navoakan'i Yahoshua zay hoe aza manota intsony. Zay teny izay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota na le hoe manota
noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra mikomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra mikomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao. Ary naizana izy niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tsy tany ianao mba ho any amin'ny hera. Satria ny tenin'ny dada Iavasy Joshua dia mametraka mihitsiny fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana amin'ny rehetra, ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valy teny men'ireo miteny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay, fa ny tenin'ny Joshua tsy zany mihitsy. Donc avy fakitsika ny Hebreo 10 26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Hoe Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana ny fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Eno mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tsy hanota intsony. 4 taona ve ianao no niezaka mbola tsy afaka mandrakizao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque no miaraka aminao e. Fa le vrai marque Iavasy Joshua Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe ilay teniny fa raha minimanota isika io zany ianao io ilay minimanota io rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fibebahana azo loatra intsony zany rehefa minimanota. Rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny helo nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo mianakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty fa fiandrasana matahotra, any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny atezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely anao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama. Ary fahatezerana amin'ny rehetra, atezerin'Andriamanitra ny anjohanao. Fahatezerana amin'ny rehetra izay handany ny fahavalo rehetra kosa. Handany ianao tena fahatezerana amin'ny rehetra handany ianao. Zava-dosana e zany. Zava-dosana e zany. Fahatezerana amin'ny rehetra no amely ianao. Zay zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy aiavany no resahanao. Zay no anarany, diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy Joshua ilay zanany, dia diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy mikarazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha minimanota itsika. Ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia minimanota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay Joshua kosa dia mazava be ny teny. Jaona 9 dia ny mokiny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11. Ary rehefa nitraka Joshua eo izy tamin'ny ravehivavy. Izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona nepangana ity vehivavy makorelina ity. Satria mpijangajanga io vehivavy io zany, vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary hoe ravehivavy tamin'ny tsy misy tompoko. Eo Joshua, izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony.
hitonareo tsara fa tena mahitsy be ny teny eo sao hoe za koa tsy manameloko anao sao mba manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao aza manota intsony ianao. Zay ny teny le ten'Andriamanitra maro ary zay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa ary mitazona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy ny teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14 teny mbola nitsindriana Joshua amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetra rehetra hoe sy niona taminy. Matoa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io ary dia voly le hitanao hatramin'izay. Fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa tera vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany hitany Joshua fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy ratsy me ratsy foana ny fiainako jereo raha ny fiainanao zao ary aza mampandaingan'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dala misy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao dia aza manotrina ane tsara foana inaiko tsara foana inaiko. Mampandaingan'io Andriamanitra marina io zany ianao zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mba mary eo anao fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa divoly ianao satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao ka raha ianao mamary hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny say dia afaka indray dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao tsy afaka eo mihitsy ianao zany rehetra zany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay ziady Elia zandriny Joshua. Tsindriko ilay ziady azy satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao dia aleo apetrako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lany hoe ziady zay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona mifakotany ary tsy manoty intsony izay miaraka aminy dia zao ataoko zao ary ziady azy ziady Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko ndre mandeha farana zay tsika ho hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy hatrany tsika iza no mitondra nyity teny toy aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetrakatsika indray ny teny nambarany Joshua hatramin'ny ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany 3:7 fa ny olona manotany dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahananao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io ny tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta anao. Jaona voalohany 3:7 5 teny fahenina. Jaona voalohany 3:5-6 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny olo ary tsy mba misy ota ao aminy dia miaraka amin'ny Joshua zany tena tsisy ota ao aminy sady tsy manota intsony izy nitika an'izay fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny fa tsy koa ny manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra dia voly iny namindra foana taminao io fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara dia voly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo tsy nahita an'io Andriamanitra io zany reo nahita kely azy sady tsy fantany
fa izy dia Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo any Jehosoa dia aty amiko mihitsy ny sy ny fahefana hitondrany teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony izany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao izay dia Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadamale avy Jehosoa ary raha irinao izay mandre ahy zao atsarany zao teny zao irinao izay mandre any ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantsonao mihitsy ny izay dia Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny Jehosoa hoentiko ho any ianao za tena ny raha porofon'izany ireo vahoaka marobe aman'arivo ny eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny devoly ireo ny tena aza tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao firy taona ianao izay nampanontany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny Jehosoa amin'izay akotsy nanina ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny devoly tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny Jehosoa ahoana ilazana fa tena marina izay ady Elia ary tokony inona amin'izay izy fa tena izy no ny rahan'i Jehosoa efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inona ny teniny Elia ary maninona no mino an'izy ady Elia mihitsy amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rany aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza ny manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza ny tena miaraka amin'io teny io dia iza ny tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatsinareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay ledivan'ny dada Iava Jehosoa ka nataony dada Iava tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely efa hitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao tsony aleo abetsika kely fotsiny hitoko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zany no vakitsika dia toko fa 420 isika 64 filma izy 64:6 anaovaka etsy amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetrarehetra Israely any io ary tahaka ny lamba miosondrano ny fahamarinana rehetrarehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na ny fohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada Iava tamin'ny Israely mihitsy ny narafany ny momba azy tsy nafantatra azy tsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy niantso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra tsony ny anaran'ny dada malala dia Iava vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely izany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy tsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay ilay anaran-diso be dia be Jehova, Alà, Boda, Tiva, Brahma, Isno, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona samy miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany
tena mpanota mihitsy. Sasany moa manambady dimy nefa ny 20 mihitsy ara ny sasany. Nefa ny teny'ilay mpamina ny farany ilay zanaky ny avy indrindra teo Iahosoa teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, vehivavy ray manambady lehilahy ray. Nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ara ny sasany vadiny. Lava-toza natambo daholo zany. Tena fanoherana. Novaina fotsiny izao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama. Dia Iavana anaratra dia novainy sasany zavatra fa mariky ny mampanotanao anie zany. Zany no mampanotanao ary tsisy daholo izay miaraka aminao. Tsisy izy ny Andriamanitrareo any. Toezantsika ary teny ny mpanotanareo. Tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny boky Nisia 2:20 fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona. Tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa nialan'Andriamanitra, fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy. Tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena. Nisia 2:20 manao programa tafaiavazany fa misy ahafantatra anazy amin'izay. Nisia 52:6. Nisia 52:6. Koa ny oloko dia mahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe inty aho, inty aho. Misy olona zany dia tena hafantatra ny anaran'ny Dada Iavà ary tena hiteny aminy mihitsy ny Dada Iavà hoe inty aho, inty aho. Ho fantatra indray zany Dada Iavà ny dikan'izay. Misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy intsony. Nge nivily anaran'ilay Adonay iny ny tompo iny, ny fibedesany sy ny fisarahany Dada Iavà tamin'ny Israelianina no natonga zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany anarana hoe Adonay. Satria ny tena marina moa tena maty mihitsy ny zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany. Dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay. Izay nangalarany rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo, ny tompo. Hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adin'ny zanak'Israely io izay niady tamin'ny Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany. Zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso ana hoe Iavà sy Iahosoa dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia. Fa izy angamba mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakilonao mihitsy ilay izy. Izany no proof fa lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'io Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy. Ko maninona tsy izay ny tadiavina. Io izy io hitanao io. Ko maninona izany tsy atonony fa ilay miavinariny mieritreritra fa Israelianina dia miaraka amin'ny Andriamanitra. Mahampimebe mihitsy. Raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo. Fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Nisia 59:1-2. Nisia 59:1-2. Endro amin'ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovanà famahary. Fa ny heliko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy. Nisia 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Ka izay zany milaza fa tena ny alala'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy maintsy hiverina io Dada Iavà io. Io ny teniny ara fa misy olona fantatra anazy izy fahalalana amin'izay io izy ny oloko. Dia ny ahafantarana azy fa hitenenany hoe inty aho. Hitenenany hoe inty aho izay olona izay. Aiza zany ny ahitana an'ity indisy ity fa ny indisy ny olona fantatra anazy dia izay hitenenany hoe inty aho. Vokaroantsika zany io hiteny hoe inty aho io. Aiza ny ahitana izay teny inty aho izay dia mambala indray ny Nisia 50 Nisia firy moa zany 65. Nisia 65 1-2. Ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io inty aho io. Nisia 65:1 no vakiantsika zany. Nisia 65:1 ilay izy. Notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako
inty aho. Misy firenena zany ivoan'le teny hoe inty aho. Ary io firenena io nefany a mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako izy dada Iarava. Mazava zany fa tsy Israelianina le izy, le afantatra an'le anarana, le azo an'le teny hoe inty aho, satria ny Israelianina efa natsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anarany dada Iarava. Ka rehefa tany etsoina n'io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay entsoina azy a dia mbola tsy natsoina tao ny anarany. Mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana, satria efa nantsoina tao Israel ny anarany dada Iarava, dia tsy ao Israel zany le izy. Miala aloha zany izay Israel fa tsy izy. Baibay Israel fa tsy anareo le anarana, ary tsy mahafantatra an'io nareo, ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa-firenena izy, mba hamonjena indray ny hafa-firenena. Ingany ianao izay maheno n'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao, minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia le ny raha namonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io, amin'ny internet ny tele any, ary ny feo ninareo amin'ny radio zao zany miteny izao. Aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta Terre ity, satria efa tsy an'ny Israel zany ny voan'io anarana io, ary tsy any ny afantarana anazy, fa any amin'ny toeran-kafa. Aiza ny ahitana an'io? Zao tsika miverina amin'ny teny Yehosoa indray, satria Yehosoa no afantarantsika ny marina. Dia izao no tenen'i Yehosoa hoe haitsika tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israelianina ianareo. Any amin'ny tenin'ny mpaminany zany no enotsika indray. Zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose, Deutéronomia 18:15, hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo. Deutéronomia 18:15. Dia izao ny voalaza ato zany efa kitsika voninahitra dada Iarava Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no hatsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Ka itsika mahafantatra tsara fa Yehosoa dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israel izy. Dia ndao raha afaka itsika ny afatry Yehosoa tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay. Dia afaka itsika ary ny tenin'ny Yehosoa nalefa any amin'ny mpaminany, tenin'ny Yehosoa mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany Yehosoa araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypsy 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazana ny Yehosoa no fanany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a, dia izay mitory an'i Yehosoa rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'i Yehosoa zany dia nampitanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahita ny voninantany amin'ny lanitry ny lanitra, dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny Yehosoa hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahy ny faminaniana, dia izay mitory an'i Yehosoa. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory an'i Yehosoa ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny ahafantarana an'izay Yehosoa zay? Dia ny ahafantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa niresantsika tarehin'ny voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io Yehosoa io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny ahafantarana azy. Ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany Yehosoa zany amin'ny alalan'ny anarany. Ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany
dia nisy fampianarana netiny teo afaka amin'ny fahotana ny olona ny dikan'izay. Dia neto hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakintsika ny teny Joshua araka ny bokin'ny Apokalipsia satria bokin'ny Jaona moa azafady indrindra. Jaona 7:10 andininy fahatelo. Fa ny misy fiainana mandrakizay tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha indisana akany indray ity fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. No jerevantsika eto indray zany ity. Raha mazava ho azy fiainana mandrakizay zany mbola afaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no mitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no mitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana? Eto amin'ity planeta Terre ity dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana nahatongavany teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ity indray zany indisy manaraka ity. Ary izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Joshua ilay voaositra izay efa nirahanao. Ity indray zany misy fiainana mandrakizay jerevantsika ity. Fa ity fiainana mandrakizay ity izao indray ny azonana azy ny fahafantarana anao izy dada Iava sy Joshua izay nirahanao. Fa tsy misy nampahafantatra ny dada Iava sy Joshua izay nafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ity. Afa-tsy Eliariany. Eliariany navita izay sady nanao an'izay. Voapoly fotsika ali satria generatsika mety io zany nanao hoe Iava sy Joshua. Ny Andriamanitra Abrahama dia dada Iava ilay dada, Joshua ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny anefa nahafantarana an'izany anarana izany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny dada Iava. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny dada Iava. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny hafantarana ny fianarana ity nefany? Ity fiainana mandrakizay ity nefany indisy nomeny soratra masina anankiray indray. Indray misy indisy anankiray dia ny fampianarany Joshua. Indray vakintsika ny fampianarany Joshua. Jaona 2:12. Jaona 12:49. Ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo. Indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray. Ary ny fiainana mandrakizay dia mamoaka ny anarany Joshua. Hitantsika teo hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Mamoaka fiainana mandrakizay zany fahafantarana ny anarana. Eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianarany Joshua. Jaona 12:49. Satria izao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay izy no nandidy azy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina. Ny didiny Joshua zany dia didy avy any amin'ny ray ity indray manome ny fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko. Izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay. Ny didiny Joshua koa mitondra fiainana mandrakizay. Izany hoe io anarany Joshua io zany dia hivoaka avy any amin'ny lalànany Joshua, hivoaka avy any amin'ny didiny Joshua, ary any amin'ny didiny Joshua zany ny voan'io anarana io. Any amin'ny lalànany Joshua zany ny voan'io anarana io. Ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka amin'ny fahotana ny olona. Izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany dia nipankatỳ amin'ny ziady a Elia. Zany ny porofo mampihinany lehibe ny ziady a Elia. Zandriny Joshua satria nafaka olona tamin'ny fahotana. Zandriny Joshua moa tena goavana indrindra. Zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ety ambony tany zany fa ny lantilany tany zatra tsy misy any zany. Fa izay tena zandriny Joshua mitondra ny teny ny rahany mihitsiny ireo porofo lehibe mihinana Joshua voaka ny teny. Io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy. Aiza ary ity lalànany Joshua ity ny hivoaka satria ato amin'ny lalàna ny hivoaka ilay anarana. Aiza ny hivoaka ity lalàna ity? Ianao jerevantsika indray soratra masina
araka ny boky ny soatra masiny any Isaia 42 aiza ny voaka io lalàna io. Isaia 42:1 Isaia 42:1 dia ny 4 ny mamaritra an'izay hoe aty no hitanao io lalàna io. Eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany hivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy le izy paty kontinanta. Atao hoe any Afrika ny voaka ilay teny, na any Amerika na any Aostralia na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany, na any Brésil na any Portugal na any France na any Angleterre na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io. Dia Madagasikara satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy nitondra ary nitondra zao teny zao. Isaia 42:1 dia ny 4 ilo ny mpanompo izay tantanako ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy. Andininy faefatra tsy ho reraka na ho kiva izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy iandry ny lalàny. Zava-indrindra eto zany dia mazava be mihitsy fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafidiny ity sady tantanana io zany hoe tsy mandery io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra ary tany amin'ny lanitolanta no fidianana anazy fa tsy avy ety ary sitraky ny fony satria tsy avy ety an-tany ny fifidianana fa raha olona tety dia mpanoto ohatranareo ihany fa avy any amin'ny lanitolanta no ny fidiana lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony. Sitraky ny fony zany tena mety be aminy, tena metrahana ny fanahiny ary rehefa nametrahana ny fanahiny ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Eliaza andesana zany dia inona ny zavatra hitranga hamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly angeny misy ny rariny any mivoaka ny rariny atao hoe rariny zany dia justisy. Eny mahatonga laza atao hoe ministère de justice lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany, any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay ary izay mihitsy ny ziady Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity ahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany zay dia tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny andininy faefatra amin'izay. Aiza ny voan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy ho reraka na ho kiva izy ao amin'ny andininy faefatra Isaia 42:4 tsy ho reraka na ho kiva izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no mivoaka. Dia mivoaka moa izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny Yahosoa zany natonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy. Tena hitanareo maso izy zao ankehitriny, tena hita ny famonjena hitany Yahosoa ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentiny Elia no ny rana ankehitriny tonga aty amin'ny nosy izy, nosy Madagasikara. Ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia, tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny Yahosoa io any amin'ny kontinanta daholo ingenareo hita zany ny Afrique du Sud ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDP any amin'ny faritra BDP any mahay mainty fitenena ianareo samy mamoromorona ny Yahosoa anareo any nareo. Tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy etikatra nosy ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara
Ary ny anaran'izany lehilahy fidian'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy vety aminareo dia Ziadia Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy, io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Ziadia Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Ka tsy mahay manota ny tsisy fahotana, tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana, fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota. Zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miororo anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anaran'io zany divoly zany. Raha tsy zany ve izy manao kasiparana ny fomba rehetra izay anaovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Ziadia Elia, fa tsy azo sakanana zany Ziadia Elia zany. Rehefa maina izay manakana an'izany ary mihezako fotsiny, tsy voasakana zany Ziadia Elia zany. Sady tsy voasakana tsy azo sakanana, taka ny rivotra tsy azo sakanana, fa mandeha foana iny amin'izay andehanany ihany. Hainareo nga manakana ny rivotra eo ambony io lanitra io. Izy na voasakana io rivotra eo amin'ny lanitra ambony io, fa taka ny tsy aizareo manakana an'io koa ny tsy aizareo manakana ny Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra, rivotra daholo eo ambony lohanao, sakananao amin'inona io rivotra eo ambony? Tsy azo sakanana izy, izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana. Ary misy anazy foana n'aiza n'aiza, tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao. Fa ny anjela raha natao ohatra taka ny rivotra izy. Fa Elia tena iraka ny avo indrindra, iraka ny dada Malayava ary iraka ny Yehosoa. Fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny, maninona no inoana Ziadia Elia? Inoana Ziadia Elia satria izy ilay tena nirahana. Izy ilay voahiraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao ritenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny Yehosoa sy ny famarinana rehetra. Io ilay lehilahin'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina, fa tsy ninonareo moa notsinonareo zany Yehosoa zany. Ino zany io? Io ny lehilahin'Andriamanitra io. Ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo, io izy io hitanareo amin'ny sary io. Izaho izay miteny aminareo zany. Ozany ianao ohatra mitondra ny teniny, mitory ny tenanao. Izaho tsy mitory ny tenako fa manambarana daholo na ny dadako ary Yehosoako ary zako mazava ho azy. Samy manambarana na ny dadako Yahava na Yehosoa, ary tsy manambara ny amin'ny tenako fa zareo no baiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy miteny. Mba ho fantatrareo fa tonga ilay iraka ilay hoe ny nosy andro ny lalàna. Efa ity Elia ty, efa ty amin'ny nosy za ty, naiza mihaino anazy eo any aminay. Ny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka avo. Ny fanahy rehetra izay teo vonjena, izay mikikika famonjena amin'ny Yehosoa, ty Elia hitondra nareo any aminay, ho any amin'ny Yehosoa. Hoentiko any atratran'ny Yehosoa nareo. Aoka ine iaino ny Elia daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza na iza. Tsy misy hidirana intsony te vazaha na gasy na iza, fa rehefa fanano nantsony Yehosoa dia andao daholo iaraka amin'ny Elia. Nantsony Yehosoa ho any amin'ny lanitra izay niviako, andao iaraka amin'ny Elia. Fa ty za ty sy rehetra niaraka tamiko dia afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony. Miantso nareo Elia, ity ilay nitadiavinareo, tsy niandrasanareo. Yehosoa tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana, fa izany no ny raha nomelo anazy. Dao anatina amin'izay nareo rehetrarehetra. Fa ity ilay nirahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe inosy andro ny lalàna. Ty Elia, omeko anareo ny fanaporom-fona jereo izy io, tamy mihaino fitiavana anareo matoa tonga ity izay hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yehosoa ilay naniraka anahy. Dia ny teniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yehosoa, any amin'ny dada Malayava, ary anaraka ny Elia amin'izay nareo. Fa Elia sy Yehosoa dia anankiray ihany zany. Zandry ny Yehosoa Elia. Tsy avy ety aminareo ety tany fa raha tsy izany mbola mpanota daholo nareo. Fa Elia avy any amin'ny lanitra ny lanitra, mpanompo voafidy izy, mpanompo ny fidian'ny Yehosoa mba hitondra ny fahamasinana indray. Averina amin'ny tany ity satria hikadina ny farana. Ny farana ny tenin'ny Elia. Tongava daholo ry fanahy voafidy. Miazakazaka daholo nareo aza misy mijanona ny tonga. Mazava dia mazava ny teny meko anareo. Tonga Elia hamonjy anareo. Ziadia Elia. Ziadia Elia.
izay zao tonga eto aminareo zao irany dada iava irany Joshua ivavaka isika ho famaranana ny teny voninahitra ho anao dada iava voninahitra ho anao Joshua malala parakampo ny tiako mihitsy nareo mianatra vonjeo dada malalako iava izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy fa za tena avy any aminao dada Mariava ianao ilay Andriamanitra Abraham ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao mba hitondranana ny teny ao amin'ny Joshua tonga ny rehetrarehetra fa ankehitriny efa vitan'ny Joshua ny famonjena ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely fa tena ny famonjena zao nomeko fantatry ny olona zao vonjeo ny olona dada Mariava vonjeo le fanazy mikitika miantso anao Joshua ataovy mandreny teny Elia izy tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao ary tena mahafoy ny haiko za ho anao Joshua mba mariko ny rano vonjeo ny olona mba hitodika ho any aminao amin'izay aoka ny fanahy masina avy any aminao iantso ny olona rehetrarehetra tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra hitodika ho any aminao Joshua dada Mariava atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny rano ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidianao any amin'ny nosy voafidy izy Madagasikara ilay nosy ny fidianao soafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra efa tonga za ilay ny rano dada Iava Joshua amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra teny omeko tany ty amin'io ity vonjeo ny olona efa tonga eto hikarakara sy kolokolo azy ho etiko any aminareo mianaka dada Iava malalako sy Joshua malalako matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany ho ataonareo miazakazaka anatina ny Elia amin'izay ny olona satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny satria fa zay mihitsy ny fotoana atao mahita ainginy izy rehetrarehetra Joshua efa mandeha Elia mipety an'izao tontolo izao ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany dado voninahitra no mandrakizay dada Mariava toerabetsaka dado amin'ny anaran'i Joshua no okan'izany vavaka rehetra tany halleluia amen dia miraha sotoketa samy teny Joshua ho ankitoizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manana dia no matory asa